de tonga de nisy namono zao. Io ny navoakako tamin'ny vavako tao, vaky ny vavako izy io. Vaky ny vavako ary profon'izany ireo gendarmerie nahita zany komikomoka tao raha daholo ny vavako nomaly. De io tanako voadaka zao sady vangondro amin'ny baton zany atoko. Ato amin'ny sokako ato zany marary izy io tsy afaka mihetsiky ny atokako zany am'izao. De fifidianana solombavam-bahoaka ahina dia ahina ny hisian'ny korotana aorian'izao voka-pifidianana izao no ny endriky ny tsy fanarahan-dalàna maro izay misy tsapaka hitriny. Ny fanambarana nataon'ny kandida anankiray Jara Pierre tao amin'ny distrikana Ambatondrazaka dia milaza ny tenany fa misy ny vato izay nalatsaka kanefa ny olona tsy ao anaty listim-pifidianana akory ary tsy ho an'ny distrikana Ambatondrazaka irery ihany fa manerana any Madagasikara iray manontolo. Zahay reto misy aminay reto ny fomba, misy aminay reto ny délégué, misy aminay reto ny tompon'andraikitra atao anatin'ny antoko samihafa izay mandrafitra ny fifandraisankina aty eto Ambatondrazaka. Dia miaraka eto zahay manoloana ny fivoarany mitedra raha eo amin'ny resaka fifidianana natao fifidianana sombam-bahoaka teto Ambatondrazaka. Dia mametraka ny ahanay zany zay amin'ny finiavan'ny tompon'andraikimpanjakana. Ireo olom-boatendra inia amatika ny voka-pifidianana aty amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Dia raha antsika nahita ny fizotran'ny fifidianana, ny fahazoton'olona mifidy ary ny fahitan'olona mitondra raha-pirenena amin'izao fotoan'izao mahatonga anazy nitsangana nefa nidobona. Akory anefa ny agaganay mahita fa ny olona tsy tonga nandatsabato vao isa ao anatin'ny voka-pifidianana. Ohatra nitsangana seho tany Manakambahiny Atsinanana, gaga zay tsy tanay nisy olona telonjato latsaka tampoka avy any an-danitra manampy ny vaton'ny kandida ny fanjakana. Misy ihany koa ny tany amin'ny faritra hafa. Ny finiavan'ny délégué mpanjakana, délégué fa tsy délégué de vote, délégué mpanjakana amin'ny commune ny maka ny atao taratasy fifidianana araka fepetra dia tsy maintsy akatona rehefa vita ny fanisambato hoentin'ny délégué tsy mikatona. Ka hita ao Mero Mandroso. Vao farany azona eto ary dia hoe mbola tsy akarina androany mihitsy ny vata avy amin'ny Mero Mandroso fa raha pitsy vao akarina. Zava-misy ao anatin'ny fizotran'ny fanisambato daholo zany rehetrarehetra tenenina zany. Araka izany dia mampitanina sady ny tenany fa tsy anaiky velively raha toka misy izay fiovany voka-pifidianana izay. Fantatra moa ankehitriny fa nitarika amin'ny larana voalohany Andriamatoa Fidèle Jara Pierre ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Noho izany, eto zay dia efa mametraka sahady fa raha misy ny finiavana hanova kitsirana an'izany voka-pifidianana zany ho amin'ny tombontsoa ny olom-boatendry satria matahotra ny voaisitra eo amin'ny toerana rehefa tsy mahazo vokatra mahafaly ny mpitondry mpanendry dia verinay fa sangy metra ny loza ary tsy azona ekena dia ijoro zay anohitra amin'ny herinay rehetra zay mety heritreritra ametraka zavatra hafa eto amin'ny fitanànana Ambatondrazaka sy distrikana Ambatondrazaka ty. Ho Antsoavy ihany koa ny tenany amin'ny CNIC mikirakirany voka-pifidianana mba hiasa amin'ny alalan'ny fahamarinana fa tsy hisy tsinja avy amin'ny fitondram-panjakana izay fantatra ankehitriny fa manao ny ainy tsy ho zavatra mba hananan'izy ireo député maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale. Misintona sainareo zahay ry CNI mba hiasa ankitsopo ary ao anatin'ny fandalana ny fahamarinana. Mino zahay fa mitovy amin'izany eritreritra izany nareo. Mampitandrina ny fitondram-panjakana ihany koa Andriamatoa Fidèle Jara Pierre fa raha mitohy ny amboletra ataon'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy hijoro hatramin'ny farany tenany sy ireo vahoaka mpiara-dia aminy hanohitra izany. Eto kosa dia mametraka izay ho an'ny fitondram-panjakana. Raha ohatra ka mizotra any amin'izany amboletra zany nareo dia ijoro zay ary tsangana amihitra zay.
raha apetraka amin'reto olona atorianako reto, zahay mbola soloteny reto fa mbola tsy zahay mianakavy. Fa zahay mianakavy efa hitanareo santionà ny tamin'ny faradoboka. Raha apetrako amin'reto ny fanontaniana ary androany hoe manaiky ary venareo. Raha ho avadika ny voka-pifidianana dia tsy ao anaty listintsika. Zay zavatra napetraka le fanontaniana dia mba ho aritsika tsara hoe inona zavatra misy androany, inona ny eritreritry ny olo-boatendry mitondra androany olo-korotana amin'ity tanàna ty. Dia eto zay dia miteny aminareo tokona ndraiky fanjakana fa tsy zahay no antony nahatonga ny korotana, fa reo olo-boatendry napetraka reo aty aminareo no manao zay tsy havanana. Vonina n'olotra ny ainay ho an'ity tolona ataony ity zay aleo dia apetraka tsara. Fa rehefa mifandontsika tsy maintsy misy maratra. Dia apetraka eo ny resaka trafikena miamahery iny ambava homana apongy. Ny distrikany Mahajanga voalohany indray no resahana dia mampalahelo fa miafara hatramin'ny fikasehan-tanana mihitsy ny zavatra ataon'ireo pomba ny fitondram-panjakana ankehitriny. Araka ny nampitain'ny kandida anankiray izay mitarika any atoerana Afakandro Christian. Izy Andriamatoa Afakandro Christian zandary sy kandida mpanjakana any antoerana miditra misava tranon'olona izay mpanohana sy mpanaradia any kandida Afakandro Christian kanefa tsy mahazo lalana akory. Fa ny élection nomaly nisy zavatra tsy fanaran-dalàna maro niseho tato tanàna Mahajanga. Nisy ny etraketraka nomaly zay nataon'ireo kandida izay mitanila miaraka amin'ny fanjakana. Aleo azava ny resaka. Fa ny betsaka tena betsaka dia ny kandida miaraka amin'ny Irmara izay natao ny PDG ny RTN Dady sy ny namany mpanaraka azy Shimkely izay miditra ao an-tranon'olona ihany koa sans mandat de perquisition, zany hoe violation de domicile zany. Miditra dia toka mitondra mpanao gazety dia miantso mpitandro filaminana. Fa izany zavatra rehetrarehetra zany karazana infraction nisy nomaly ary tsy ray, tsy roa, tsy telo fa maro. Manana preuve amin'izany zahay ary feno. Resaka antsika ny tsy fanaran-dalàna zany tao amin'ny bureau fandatsaham-bato. Betsaka ny antsonazonay nomaly zany fa ny olona zany afaka mifidy amin'ny bout de papier kely na izy kara-panondro na izy kara-pifidianana. Raha ataontsika kara-panondro izy na permis de conduire, raha ohatra ka ny ao ny anarany afaka mifidy izy. Hoenao itsika manaraka indray ny fanazavan'ny Afakandro Christian manoloana ny tranga omaly ilay lehilahy anankiray mitondra vola sy kara-panondro kara-pifidianana maromaro tany amin'ny bureau fandatsaham-bato izay nalefa ny live tato amin'ny Facebook mazava ho azy. Fa rehefa nisy ny ayahy maro zany nomaly miakasika an'le bout de papier na kara-panondro na permis de conduire fotsiny ny afandony mifidy dia nanao fisafona zay tao fiofio. Dia nisy cas anakefatra hitanay, telo bout de papier dia iray permis de conduire. Rehefa tonga tampoka zahay tsy navita nanao ny asany ny délégué zay nipetraka eo satria tsy afaka nanao an'izay fampidirana an'izay olona zay mivantana satria zay nanontany hoe inona ataon'ity olona ty, aiza ny kara-pifidianana, tsy manana izy fa juste permis biométrique no nanana. Dia rehefa zay ka zay nisy dia nanontany zay tsy mino an'izany, aiza ny anaran'olona ty, dia nysavana taiza anao nifidy tamin'ny élection présidentielle, tamin'ity toerana ty, aiza tokony tsy miova io, dia eto tadiavina tsy ao ny anarany. Tetezinay daholo ireo bureau fandatsaham-bato tao amin'ny toerana io folo mahery tsy nahitana ny anaran'io olona io. Anatin'izay mbola manamarina an'izy io nahitany Shimkely sy lehilahy rasta anankiray izay tsy fantatra ny anarany. Tonga moto niditra tao. Dia rehefa nahita an'iny zahay niataka kely fotsiny dia nahita fa ohatran'ny bokiboky paosiny dia tsy mazavazava. Dia tonga dia niantso mpitandro filaminana zahay.
hoe misy zavatra ohatrohatran'izao misy passé amin'ity toerana ty fa tongava aty nareo. De zahay moa zany tsy tia nankorotana ny toerana misy fantatsam-bato mba tsy hamonoandro azy. De niboaka ivelany zahay. De tonga mpitandro filaminana be deaibe teo nanao fisafona teo. De niandry tsy fantako isambotra azy sa tsy isambotra azy fa zahay efa nandefa antso. De iny reo nivoaka, rehefa nivoaka reo ny mpitandro filaminana nefa jereko tsy misy réaction zany isambotra azy. De izay no nahatonga anahy tonga de nitolona azy tonga de nisambotra azy nomaly hoe tsy milefa anao de am'izay mba ho hitan'ny mpitandro filaminana ho raisindreo izy de indro fa nisy karaha-pifidianana maromaro tao amin'ny paosiny sy vola. De raisin'ny mpitandro filaminana izy hitantsika nomaly iny de rehefa tao zany izy de niantso any abdala général hoe tongava anao fa zao atakindro afakandro ato. Fantatra fa abdala général de manana sécurité maro de maro tapon-tanàna Mahajanga sy ireo bataillon miaraka aminy. Za moa zany nanaraka ny Asimokely any noentindreo gendarme reo zany zanomaly de noentina tany amin'ny tobin'ny gendarmerie pirenena. Rehefa tany zany zahay de niditra tonga de niditra tao amin'ny birao Asimokely moa zany voaray niaraka am'ireo olona tsy nanara-dalàna rehetrarehetra heverina tamin'ity élection ty. Zany hoe mandalo fanadihadiana. De niditra tao amin'ny birao nipetraka mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. De nohon izy tonga tao tonga abdala général avy any miaraka amin'ny sécurité camion anankiray de maboto eo amin'ny 4x4 ray. De tonga de niditra de nandefa assistant parlementaire koa zany député Nina taloha, député taloha. Nandefa assistant parlementaire tonga de niditra niara-niditra tao amin'ny gendarmerie nanao intervention ivoahany Asimokely. De rehefa avy eo zany anontany ahoana ty Asimokely tsy miaraka amin'ny namandreo fa navita miboaka de nampidirina andray mandeha tao. De aiza nambarako andreo ny commandant, aiza ny responsable ato. Zany hoe tsy ao zany ilay commandant de nivoaka zao tenendreo ambadika ary. De nivoaka zany zao nandeha tany jereko ato mifampiresaka ao abdala général sy izy moa le assistant parlementaire anankiray. De tonga de niteny fa inona moa ty ataonareo Anga izy ty vitany intervention ohatran'io. Fa ino ataony abdala anatin'ity? Izy ane olo-pirenena taiza izy talohan'ity action nandalo ty. Inona ny ataony ato? Tao zay nifamaly ambava zany zay sy abdala io. Rehefa nifamaly zay de nampidirina ao amin'ny bureau zao. De rehefa avy eo tonga moa nisolotea amin'ny police pirenena de nifanazava zahay de nazavaiko ny zavatra nitranga. Nazavaiko hoe ohatran'izao ny zavatra nisy teo de zay ny zavatra natonga ny fanamboranay an'ity le olona suspect. De rehefa teo moa zany nalamina de zany angatako hoe zaho mbola tsy tampitra ny fifidianana fa veloanareo zahay fa zaho am'izao mahazo information fa mandeha fividianana olona amin'ny quartier maromaro eto Mahajanga am'reto point reto. Nahazo antso amin'ireo namandray zany zahay fa andaotsika hisambotra ny olona mpividy olona avy amin'ny député zay miara-dia amin'ny fanjakana reto. De niraisy ny gendarmerie zay zavatra zay. Rao marina moa fa nisy namony ihany koa ity candidat anankiray ity omaly vokatrin'izay fanoherany tsirariny tany atoerana izay. De rehefa zahay am'izay zany andeha hivoaka de hoe aza miady tsony ianao fakandro alamino fa tsy tsara fa ho vita ihany ny élection ty. De rehefa avy eo moa koa zao andeha hiboaka fa nagaga zany tafavoaka le Asimokely zany. Tafavoaka le Asimokely de gaga zahay. De bon zahay zany nandeha nivoaka andeha hanantona le tombiliko satria le tombiliko zany efa garé ivelan'ny tombilin'ny gendarmerie. De zany de hivoaka be deaibe zany ny olona tao misy tiandihan'ny tanora maro sy ireo sécurité misy eo amin'ny 30 mahery angambany. Eo amin'ny 40 à 50 eo zany ny olondreo niandry anahy tamin'ny fiarako tao ny acerclevandreo. De tonga de nisy namono zao. Io ny navoakako tamin'ny vavako tao, vaky ny vavako izy io. Vaky ny vavako ary profony zany ireo gendarmerie nahita zany komikomoka tao raha daholo ny vavako nomaly. De io tanako voadaka zao sady vangoindro amin'ny baton zany atoko. Ato amin'ny sokako ato zany marary izy io tsy afaka mihetsiky ny atokako zany am'izao. De zaho zany nanoloana ny zavatra rehetra reo zany rehefa nandalo nisy ny fifamaliana de nisy ny menace de mort. Aoka zava manana vidéo zany zao rehefa avy eo ho asehoko anareo. Io vidéo misy an'io fifamaliana sy menace io. De nisy ny menace de mort nilazany abdala général hoe tsy maintsy ataoko mahita anao amin'ity mifankahita atsika. Ary tsy maintsy vonoiko anao, ho hitanao fa za elabe zay tsy namaly fa ho valiko.
zay zavatra rehetrarehetra zay. De teo moa sakoroka teo de ny gendarmerie moa zany nijorojoro teo fotsiny de niditra rehefa aveo niaro anahy de hoe arovanay ianao afaka andro fa midira anao. Misy vidéo fa avoakako vidéo rehefa aveo. Fa ny fanontaniana mipetraka de zao fa efana inona no ahafahany Abdala Généraly mandeha mamoaka olona anankiray zay tratra ambodiomby asimokely sady mitondra vola no kara-pifidianana. Fa efana inona no ahafahany mamoaka azy eo. Za de milaza fa tsy ara-dalàna zay ary tsy mety hoe ny olona tratra de avoaka noho ny intervention. Tsy fantako ny fifandraisandreo fa izay zavatra misy teo. De rehefa aveo moa zany tonga ny sakoroka zany de nisy namany anankiray koa moa zany vavony koa teo le namako anankiray zany namako zany handeha hiaraka amiko andeha zany. De tonga ny sakoroka de nampidirina tao amin'ny gendarmerie indray mandeha zany zao de escortevandreo rehefa mandeha mody sy mandeha Mandatsabato. Zay zavatra zany nisy tamin'ny Omaly teto tapo-tanàna ny Mahajanga. Ka eto za de mampilaza aminareo no ny menace de mort ianareo voaka amin'ny Mahajanga raha safidinareo lany ary mafantatra ny safidinareo nareo. Fa kosa ambarako anareo ampaibe maso manana fianakaviana koa ny tenako mba matahotra ny aiko ihany aho ka noho izany raha misy ny mahafaty ahy raha misy hoany mahafaty ahy de tsy afaka miala amin'ny Abdala Généraly ny tenako satria navoaka amin'ny vavany zany teny zany ampodiko. Raha misy ny mahafaty na mamono ahy de tsy tsy miala amin'ny Abdala Généraly ny tenako fa vavany navoaka amin'ny vavany zany. Ary tsy vitan'izany tsy maintsy ametraka plainte de réserve ihany koa ny tenako ary ametraka fitoriana noho ny ratra zay nahazo ahy io. Ho an'ny distriktan'ny Farantsio indray dia mitarika Andriamatoa Ramilson manoloana any Lalatina Rakotodrazafy. Araka izany dia tsy manaiky ny voka-pifidianana izay mivoaka io Ramatoa Lalatina nanomboka ny omaly izay nitatatata tao amin'ny tambazotra serasera moa. Ny vaovao navoaka ny farany dia hoe izy hoe izany hoe rehefa metimety amin'ny mpanohitra zany izay heveriny fa mitarika amin'ny vokatra vonjimaika dia tsy misy resaka halabato mihitsy ny fifidianana fa rehefa tsy mety amin'ny izay mitarika dia mitabataba mamorona halabato izy ireo averiko ihany tsy ety amin'ny tambazotra no mamoaka ny voka-pifidianana fa niseny irery manam-pahefana mamokatra izany vokatra vonjimaika izany ary ny ACC irery ihany no mamoaka ny valiteny tena izy. Ankoatr'ireo na amoaka vokatra mandre 100% eo aza ny mpanohitra ety amin'ny FB dia mitovy amin'ny tsy misy dikany ihany izany. Hamafisiko fa izay mampiasa ny zo omeny lalàna ka manao fitoriana amin'ny ambaratonga pitsarana maefa manoloanareo hosiko sy tsy ara-dalàna maro nataona kandida larana fahatelo taty Farantsio nandritra ny fifidianana izay anananay profo mazava tsara ary marobe ny olona ty tena malahelo amin'ilay halabato goavana fa vonina sahy mijoro mihitsy manao vavolombelona izay efa nakana valitany hanamarina azy. Tsara ihany ny apatia ivoko fa ny kandida mpifanandrina amiko dia efa tratra nanao hosika bevata toa tamin'ny taona 2024 izy nilasaka ho ben'ny tanànan'ny Farantsio ka izany no antony tsy anananay taty ben'ny tanàna mihisy satria nofoanina ny fifidianana no io hosika bevata io. Izany hoe tsy vao sambany fa efa fomba fanaony araka ity halatra nampitaina tamina ity io mangalabatsy mifidy mpifidy io. Aleo hanao ny sasany ny rasa mangaika misana ny fisarana ny raharam-pifidianana fa izy ty tantara mitohy eo ampiandrasana ny fironam-bokatra voavoaka ny seny. Zay ny vaovao farany zany hoe zay ny teny farany navoaka ny Ramatoa Lalatina Rakotodrazafy aloha hatreto. Araka izany dia miandro tsika tombokilasy tombovavy miandro fiahoana ny afaran'ity zavatra ity satria to mampitaitaina ihany izany fa tena isy korotana sambany teo amin'ny tantaram-pirenena izany hoe fifidianana solombavam-bahoaka isy kitrakitra izany atahoana fa
projet Madagasikara tsy maintsy manosa itarian'Andriamatoandro Rajoelina io ka ao anatin'ilay projet ilay korotana ilay tsy fanarahan-dalàna ka tsy tokony ho gatsika. Miratso antsika rehetra samy ten'Andriamanitra arao ny chaîne RBC GTV ampitaina amintsika ireo vaovao maro. Miratso.